Mitohy tsy tapaka ny fiofanana ho an'izy dimy mianadahy 3 andro milohan'ny fiatrehana ny famaranana amin'ny fifananana Our Generation eny amin'ny 20 Zoarivo. Ao anatin'izany ny fampianarana ny teny anglisy amin'ny maha fifananana iraisam-pirenena ny Our Generation. Io ihany koa ny fampianarana farany nomena azy ireo nandritra ny fipetrahan'ny mpifaninana tany amin'ny loft. Nampianatra ny ankizy tato amin'ny Our Generation dia experience ho ana manokana misy satria zay vao nampianatra hoe olona ankizy moa zany anao fifaninana zany hoe anomana compétition zay no antony ianaran'zareo anglais dia tena zavatra anisan'ny important be tamina zany nampianatra an'zareo tato amin'ny Our Generation dia akoatran'izay koa experience ho ana sy experience ho an'zareo koa le izy hoe mianatra an'le teny anglisy anomanana an'izay zavatra zay. Ny ankizy aloha tena hita nisy évolution be nanomboka tamin'ny premier cours ka hatramin'ny dernier cours androany satria androany moa ny cours farany dia efa hitako hoe misy évolution zareo moa koa efa vonona tsara zareo ampiasa an'le langue mandritra ny fifaninanana. Thank you and goodbye. Piarahana farany tamin'ny madame Iana ihany koa tao anatin'ny fampianarana ny kolontsaina sy ny teny rosiana ny mpifaninana ihany koa moa ity herinandro ity. Farana androany moa zany fampianarana teny rosiana ho an'ny Our Generation 2026 mandritra n'izay ilay volana lejana teto amin'ny porte izay tena mahafinaritra ny fiarahana. Tsotra be daholo ny ankizy mahay mandray mora tenenina dia ataoko angamba hoe zay angamba ny azo lazaina hoe mahafinaritra ny fiarahana. Raha hoe ny fomba nandraisan'ny zareo langue russe hitako hoe manana fahasarotsana zareo tamin'ny voalohany fa rehefa nianatra foana dia mivoatra foana nandroso foana zany amin'izao zareo efa mahavita dialogue mahavita zavatra maromaro zany amin'ny teny rosiana izay tena ataoko hoe anisan'ny nahafaly satria na dia foana ny foana dia tena samy miezaka na dia teo ohatra ny fianarana hira fianarana langue hafa dia hitako tsy nataony zareo ambany zavatra ny rosy. Afatra ho an'ny ankizy rehetra izay nandalo teto amin'ny Our Generation voalohany rehetra filarotsy ary soan'ny ankizy rehetra ho lasa lavitra ho tonga amin'ny ambony indrindra dia ho an'ny reto finaliste reto manokana efa finaliste nareo na iza lasa na iza tsy lasa dia efa mpandresy foana encourage dia azakivy toy izy foana ny ezaka izay angamba dia mametraka ny mandra-piona izay amin'ny androany tsy misy taona very mihitsy moa ny azy dimy mianadahy fa rehefa vita avokoa ny fianarana ny teny vahiny dia mitohy amin'ny fiofanana miaraka amin'ny coach Conny indray avy eo. Fa aiza ho aiza indray ary sika izao amin'ny fanomanana ny famaranana coach Conny. Fa larobitsika androany larobia lakamisy zoma arapitso alakamisy no hiditra amin'ny répétition miaraka amin'ny musicien ny ankizy androany izay niopana kokoa teo amin'ny famerenana farany satria mila efa vonona ny ankizy mialohan'ny arahana amin'ny musicien dia ao anatin'izany mamaran'izany androany izay niditra kokoa taminatin'ny resaka hira izay arahana izy ireo amin'ny mpanakanto satria isan'izay surprise zay amin'io surprise zay moa zany fa voalazako ihany ilay izy isy mpanakanto maromaro iarahira amin'ireo ankizy ireo ao anatin'ity lalao famaranana ity ohatran'ny isataona efa mendrika ny ankizy tsirairay avy amin'izany hoe hiara isehatra amin'ny mpanakanto efa manana ny maizy azy zany misy mihitsy azy ireo efa légende ao anatin'ny mozika malagasy mihitsy andray anjara ao anatin'izany dia ny azoko tenenina efa vonona ny ankizy veriko ihany ny fanetanana ho antsika rehetrarehetra ny tena angatako ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny fianakaviana ho an'ny namana ho an'ny mpiray tanàna tongava manohana ny ankizitsika fa
zay ankizytsika lany eo a no solontenan'ny Madagasikara dia niangatahako toany daholo zay mpandray anjara rehetrarehetra dia mankasitraka sahady dia ampiandohana dia manantena ny fahatongavanareo. Na dia eo aza nefa izany rehetra izany tsy maintsy asiana fotoana ialana voly kely ihany ho an'ny ankizy-pifaninana mba hahafahana izy ireo makana kely ao anatiny tontolo andro. Eny ary raha rehefa tsisy ataonan'izay dia mipetrapetraka mirahira zay.